Manantenan'Andriamanitra. Zany indray ravana no loha hevitra obatintsika amin'ity volana Desambra ity izay tsy hafa fa mifanakaiky any amin'ny loha hevitra nodiniantsika tamin'ny volana Novambra hoe miandrasa ho avy ny tompo. Ka le miandry sy ilay manantena dia mitovy ihany zany voambolany zany ry havana. Ny ten'Andriamanitra ifampahirezantsika amin'ity anio ity alahady faharoa ao anatin'ny advento. Ny advento moa dia fantatsika tsara hoe avant ozy ny avatsika katolika dia ny mialohan'ny fiavian'ny tompo zany, fiomanana mialoha andraisantsika ny fiavian'ny tompo. Takiny ahoana reny fiomanantsika handray ny tompo. Miompana amin'izany indrindra ary ny perikopantsika amin'ny teny ity Petera voalohany toko voalohany ka ny andininy fahafito amby folo hatramin'ny faha 1:20. Petera voalohany toko voalohany ny andininy fahafito amby folo hatramin'ny faha 1:20. Ny epistily nosoratan'ny Petera ry avy. Petera ny manoratra sao dia lasa diso le zay epistily nosoratan'ny Paolo an'ny Petera. Tsy mety zay fa ahoana lay izy? Epistily nosorata amin'ny Petera. Petera ny manoratra. Ary ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana zany rehefa nenjehana ny kristianina, nenjehana ny fiangonana, dia ny heli-patrana ny paritaka manerana an'izao tontolo izao ny kristianina. Ndraindraiky io ry havana reny le fielezany reny tena ataon'Andriamanitra misy reny, dia amin'izay mba mielika io ny fitoriana ny filazaony tsara. Anome ohatra nareo hoe tao Atsirabe zao anankiray ny fiangonana tao tamin'ny voalohany, anankiray ihany Philadelphia, fa rehefa nikorotana ilay fiangonana dia teraka ny fiangonana maromaro. Rehefa tsy hainao tafika masina ny fiangonana dia Andriamanitra no miatafika akorotany kely aloha ny fiangonana dia teraka ny fiangonana be dia be. Zany havana tokony hamperitreritra antsika zany planina n'Andriamanitra zany ary mamperitreritra zany ho an'ny fiangonana. Indraindray zany lojika zany tsy eken'ny kristianina fa tsy voatery ny lojika antsika moa ny lojika n'Andriamanitra. Ina ry havana no zavatra nitranga paritaka ny kristianina ary dia nisy tonga tany amin'ny faritra Azia minora iny, zany hoe Turkia amin'izao tsika miteny zao zany. Dia rehefa niparitaka reny kristianina reny dia tena mila fampahirezana satria lasa mieritreritra kristianina hoe rava ny fiangonana. Dia apahirezina izy mba iorina hoe ny fiangonana dia olombelona ary tsy mijanona eto an-tany ihany ny fiangonana fa misy koa ny fiombonan'ny mpino izay any an-danitra, mitohatra any an-danitra zany. Ary ny ao amin'ny Petera voalohany ry havana dia tena teny fampahirezana sy fanomeza toky ho an'ny kristianina misedra olana, ho an'ny kristianina misedra fizahan-toetra, ho an'ny kristianina mandalo ady-panahy, ho an'ny kristianina mandalo fanenjehana. Ka raha manandrify ianao zany amin'ity anio ity dia raiso fampahirezana ho anao. Ina ry havana ny hafatra azytsika raisina avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Petera voalohany toko voalohany andiny fahafito amby folo hatramin'ny faha 1:20. Ny voalohany indrindra ry havana dia izao hoe aoreno amin'Andriamanitra masina ny fanantenanao. Ahoana tsara hoe aoreno amin'Andriamanitra masina ny fanantenanao. Ary tena ny soratra masina dia miteny endrizany ambarany soratra masina mihitsy eto hoe lay Andriamanitra ny fahamasinana lay niantso anareo. Dia eo amin'ny andininy faha 9:20 dia misy hoe masina ianareo satria masina io Andriamanitra masina io no anoreno ny fanantenantsika ry havana. Ho avy io dia aza mizongozona amin'ny fanantenana fa aoreny tsara zany. Aoreny tsara amin'io Andriamanitra io ny fanantenana. Ery amin'ny andininy faha 1:20 dia misy an'izao teny izao hoe izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba iorenany finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra.
dia Andriamanitra izy ary ity lazaina fa Andriamanitra masina tokony hanorenantsika ny fanantenana ity. Io Andriamanitra io ravana dia tsy hafa fa ilay Andriamanitra marina, Andriamanitra tsy mba miangatra, Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona ho ny 7:70 eto, fa ilay Andriamanitra mitondra antsika mitovy eo anatrehany. Ka ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia io Andriamanitra io no mpitsara marina, io Andriamanitra io no mitsara tsy miangatra, ary io Andriamanitra io no manome antsika ny rariny eo amin'ny fiainantsika. Donc ravana mba jerentsika ary amin'ny Joba, ny Joba toko fa 4:30, ny Joba toko fa 4:30 ka ny andininy fa 7:20. Joba toko fa 4:30 andininy fa 7:20. Zao ny voalaza zao: dia ilay tsy mizaha tavany lehibe Andriamanitra io ary tsy manaja ny ambony mihoatra noho ny ambany, satria samy asa ny tany avokoa izy rehetra. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika, na ambony ianao, na manan-karena ianao, na tompon'ny fahefana ianao, na tsy manam-pahefana ianao, na kely na ny lehibe, dia mitovy isika eo anatrehan'Andriamanitra, satria izy no mpahary antsika, satria izy no mpanao antsika. Fa mitovy amin'izany ihany koa ravana ao amin'ny Salamo 7. Dao ndraiky mba jerentsika ny Salamo 7. Salamo 7 andininy 4 dia zao ny voalaza zao: Salamo 7 andininy 4. Fa efa nitsara ianao ka nanome rariny, mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Ho avy Jesosy Kristy hitsara ny velona sy ny maty, ary rehefa ho avy Jesosy Kristy tsy ho avy hanameloka atsika izy ry havana, fa ho avy handray atsika eo aminy. Zany ry havana ny tena zava-dehibe, tsy miangatra aminao, tsy mitongilan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mitovy sika eo anatrehany. Zay zany lisy, raha miteny zany tsika horeno amin'Andriamanitra masina ny fanantenanao, dia horeno amin'Andriamanitra tsy miangatra, tsy mizaha tavan'olona zany. Fa zao ihany koa, horeno amin'Andriamanitra tsy manam-paharoa ny fanantenanao. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana tsy hoe mpitsara marina fotsiny izy, tsy hoe tsy miangatra fotsiny izy, fa tena miavaka izy, tsy manam-paharoa izy, ary zay ny mahamasina azy. Laza zavatra vitsivitsy ny maha-Andriamanitra tsy misy mitovy aminy, tsy manam-paharoa, miavaka ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika ry havana tena ary antsika, mpahary antsika ny Andriamanitsika. Ary voalaza eto amin'ity soratra masiny ity moa zany fa sady nahary antsika izy no nanangana antsika tamin'ny maty. Io Andriamanitra mpahary io nisan'ny mampiavaka azy dia tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy, ary tsy hoe tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy ihany, fa nandresy ny fahafatesany. Tsy mbola nahita ry havana Andriamanitra ny sampy ka nandresy ny fahafatesany? Efa nahita ve nareo? Raha mahita nareo mba ilazao aho hoe ary misy sampy nitsangana tamin'ny maty, mety lolo vokatra kamba, zay ilay izy. Fa tsy mbola nahita koa hoe izy Andriamanitra mihitsy, tsy vitanao hoe nanangana antsika amin'ny maty, fa izy mihitsy no nitsangana. Zany ry havana, anisan'ny mampiavaka ny Andriamanitsika zany, anisan'ny mahamasina, dikany masina matsy hoe miavaka, anisan'ny mampiavaka ny Andriamanitsika zany. Fa io Andriamanitsika io ihany koa raha tenenina hoe masina, dia io ane, io Andriamanitra io le Andriamanitra tsy toa, io Andriamanitra io le niantso atsika ho amin'ny fahamasinana ihany koa. Voalaza ao amin'ny andininy 9:20 zany: ho masina ianareo satria masina. Miavaka tokoa ny Andriamanitsika, satria Andriamanitra velona izy. Ny Andriamanitra ny sampy ry havana dia tsy mihetsika raha tsy etsehana. Zay ilay izy, tsy mihetsika raha tsy etsehana. Ny tapakazo tsy maintsy bataina dia afindra. Fa ny Andriamanitsika, Andriamanitra velona, Andriamanitra mihetsika, ary zany anisany mahamasina azy zany. Ry havana malalo amin'ny Tompo,
ao reny tsara ao amin'Andriamanitra. Volana Desambra zao avy ny taom-baovao. Samy manana izay heveriny hanorenana ny fiainany kristiana. Samy manana. Sasany manorina ny fiainany amin'ny vola. Ny sasany manorina ny fiainany amin'ny harena. Ny sasany manorina ny fiainany amin'ny mpitondra fanjakana. Ny sasany manorina ny fiainany amin'ny fahefana. Ary ny sasany manorina ny fiainany amin'ny olombelona tahaka azy. Fa ampo atsika ry havana, aoreno amin'Andriamanitra masina miavaka ny fanantenanao. Rehefa natena ihany dia aza manantena zavatra tsy misy. Fa manantenany Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Any amin'ny Koritianina voalohany, 5:7-7 ry havana, dia hitantsika ilay teny hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Raha tômôbila, taxi, brosy no ametrahanao ny fanantenanao ho an'ny fianaratsoa na ho an'ny dego dia mety ho accidenté ianao. Tsy ny zavatra mitranga. Fa apetrao amin'ny tompo ny fiainanao. Apetrao amin'ny Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Ary izany no mampiavaka ny Andriamanitsika ry havana. Izany no mahamasina ny Andriamanitsika. Ao reno, ao amin'Andriamanitra masina ny fanantenanao. Fa ny faharoa ry havana, azontsika raisina avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao hoe miorena tsara mba ho fiangonana masina. Miorena tsara mba ho inona? Miorena tsara mba ho fiangonana masina. Izany hoe miorena amin'ny finoana mba ho fiangonana masina. Ao anatin'ny advento isika no hitenenan'Andriamanitra n'izany hoe miorena tsara amin'ny finoana mba ho fiangonana masina. Andonge ry havana ny 5:5 sy 6 izay efa naverimberina no vakiana tao, mbola averintsika indray mandeha. Fa araky ny fahamasina n'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Ny dikan'izany dia izao: ry fiangonana olombelona, ry fiangonana voantson'Andriamanitra avy amin'ny toerana samihafa mba hiaraka iombona ho ankohonana iray, ho fianakaviana iray, hiaraka nompo an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana. Ry fiangonana olona, ataovy tsara ny fitondran-tenanao. Engane mba ho tsara ny fitondran-tenanao, fa izay fiavahan'ny fitondran-tena izay no mariky ny fahamasinana ihany koa. Dia ahoana moa izany? Tonga jerentsika ny voalaza ry amin'ny Hebreo ny Hebreo 4:12. Ny Hebreo 4:12. Tonga mba hajerevantsika. Hebreo 4:12. Ny 2:12. Ndao ary vakitsika Romanina azafady. Romanina 4:12. Romanina 4:12. Aitsika aloha izay soratra masina izany amin'ny anaran'ny Tompo. Miaraka mamaky amiko nareo manao hoe ndao ary Romanina 4:12 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ahoana tsara hoe Romanina 4:12. Ahoana tsara indray mandeha izy teo. Masina ny dikan'izany dia izao hoe atolory ny tenanareo mba ho fanompopo vavahana, mba ho mendrika an'Andriamanitra. Zay ny izy ho tsara sy mendrika an'Andriamanitra. Dia ahoana ary ny atonga antsika mba ho fiangonana masina, fiangonana mendrika, tsara fitondran-tena. Tsarovy ry havana, fa tsy ho masina na oviana isika raha tsy niodiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany. Nodiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'inona hoe? Dia isika le mpanota be io,
tsy ho masina na oviana raha tsy nalatsaka Jesosy Kristy tao amin'ny azo fijaliana ny rano mba ho fanadiovana antsika dia voadio isika dia voavela heloka isika ary zany mazava-dehibe ny batisa ry ava isy mpanompon'Andriamanitra nolotra n'izany amin'ny batisa moa rehefa avy ao ny batisa zay anisan'ny fahasoavana anankiray isitrahana ao amin'ny batisa anankiray ozy satria maromaro dia ny fanadiovan'Andriamanitra aseho amin'ny alalan'ny rano zava-dehibe zany amin'ny manateraky ny rano sy ny fanahy azy ravana malalo amin'ny tompo ny rano Jesosy Kristy no manadio atsika mba hahatonga atsika ho masina eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa tsy zany ihany fa voalaza amin'ny 7:70 donc vakitsika indray ny 7:70 amin'ity PETERA voalohany ty ary raha lay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araky ny asany re izy rehetra no antsoinareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahininareo ety tiany zany ambarana avana dia zao hoe mandritra ny andro iainantsika ty ambonin'ny tany andalovatsika ty ambonin'ny tany dia matahoran'Andriamanitra le fatahoran'Andriamanitra tsy tahaka ny tahotra biby masika biby tsy izay akory le izy fa le tahotra tenena neto dia milaza ny fakatoavana an'Andriamanitra milaza ny fanekena ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe afaka manontany ny tenanao ianao manao tombanezaka hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve zao ataoko zao ary io le fahatahorana an'Andriamanitra io lay ambara tamin'ny andron'ny Solomona hoe fahendrena ny fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena ravana malalo amin'ny tompo ny fiangonana masina dia miavaka amin'ny fahatsara-pitondran-tena tsy vitany tsara fitondran-tena fotsiny fa manao ny marina ary tsy vitany hoe manao ny marina fotsiny fa tena ny sitrapon'Andriamanitra ny tanterahany ny didin'Andriamanitra no iainany ny tenin'Andriamanitra no akatoaviny ary zava-dehibe zany riavana ka raha mitena an'ko isika hoe fiangonana masina mba ho fiangonana masina isika dia tadidio fa isika dia tsy maintsy mbola ho tsarain'Andriamanitra ary zay ihany koa le voalaza ao amin'ny 7:70 ary tsika mpitahana mpitoroteny 2:7 zany tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra isika ary tsy afaka miala amin'izany tsika rehefa tonga Jesosy Kristy hitsara ny velona sy ny maty riavana malalo amin'ny tompo amin'ny mahafiangonana masina tsika dia azo antoka isika fa hisitraka ny fanjakan'Andriamanitra azo antoka isika fa ho raisin'Andriamanitra fa tsy hisitraka fanamelohana akory ry fiangonana malala anisan'ny mampiavaka ny fiangonana ihany koa amin'ny mahafiangonana masina azy tsy hitovizany amin'ny olona rehetra dia satria isika fiangonana azo antoka fa hitsangana amin'ny maty Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary tsy vitany hoe nitsangana tamin'ny maty izy fa isika rehetra koa izay mino an' Jesosy Kristy dia tsy maintsy haninona koa isika tsy maintsy hitsangana amin'ny maty isika ary zava-dehibe zany riavana Paoly apôstôly moa dia mampianatra an'io ary amin'ny Koritiana voalohany mampianatra an'io Paoly apôstôly ary tena ambarany tsara amin'ny Koritiana voalohany 5:20 ny amin'izany fitsanganana amin'ny maty zany voalaza amin'ny soratra masina Koritiana voalohany 5:20 ny 7:20 zao ny voalaza ao toy amin'ny 4:20 fa raha tsy misy ny fitsanganan'ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo riavana malalo amin'ny tompo anisan'ny mampiavaka ny fiangonana kristiana anisan'ny mampiavaka azy raha ataoko amin'ny teny frantsay dia hoe ny spécificité ny fiangonana ny kristiana dia ny fitsanganana amin'ny maty mba nytanio eny eo akaikina hoe anao ve sura fa hitsangana amin'ny maty nytanio sura sura sa tsy sura nareo etsy sura sa sura retsy raha aman-dreny manolotra an'izany amin'ny batisa retsy sura sa tsy sura
zay tsangana amin'ny maty sao rehefa avy eo zay le izy ary zany ry havana no mampiavaka atsika tsy hisy olona mpanaraka fomban-draza ka hitsangana amin'ny maty zany tsisy na manao alamady be isan'alahady eo ianao na isaky ny larobia na isaky ny zoma na manao sorona isan'asabotsy ianao na isaky ny talata tsy mitsangana amin'ny maty zany ianao fa ny mampiavaka anao kristianina ianao tsy maintsy haninona tsy maintsy hitsangana amin'ny maty ry havana malala ao amin'ny tompo ho fehezitro ny toriteny tena ny Andriamanitra ivavahantsika aoreno aminy ny fanantenanao aoreno amin'Andriamanitra masina sy Andriamanitra marina ny fanantenanao aza metehatra manolona fa mety mivadika ireny aoreno amin'Andriamanitra tsy miangatra ny fanantenanao aoreno amin'Andriamanitra tsy manam-paharoa ny fanantenanao ary miorena tsara ry fiangonana malala miorena tsara amin'ny finoana Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana fa io Jesosy Kristy io nefa nahafoy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mba nadiovana antsika tamin'ny alalan'ny rany io Jesosy Kristy io no miteny amintsika amin'ny alalan'ny soratra masina ao amin'ny soratra masina no atakarantsika ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany ary izany indrindra ny tokony ho arahantsika sy ainantsika mba ahatonga antsika olombanina sy olokendry satria makatony sitrapon'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra fa tsarovy fa tsy maintsy handalo ny fitsaran'Andriamanitra isika ka tsy natao atahorana zany satria raha mandalo ny fisaran'Andriamanitra isika rehefa ho avy ny tompo mandray atsika amin'ny fitiavana dia inona ry havana fa ho kristianina manantena ny tompo isika ary matahotra an'Andriamanitra ka nana fitondran-tena feny fahamasinana dia mahareta miandro ny tompo mahareta miandro ny tompo ka aoka ho masina izay efa masina ka ny amaranako azy andao mba hiaraka maka sika ny apokalipsy toko 2:20 ary amin'ny farany baiboly indrindra zany ry havana andao mba ho raisitsika zany ho fe ny apokalipsy toko 2:20 ndao ary miaraka mamaky amiko anareo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy enjany zany dia ahoana ny toy ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy safidy io ry havana hitovy amin'ny kisoa ve ianao ka ny mahafinaritra azy mijanona ao amin'ny zone de confort mijanona ao amin'ny loto sy ny fotaka hitovy amin'ny kisoa ve ianao kristianina iny zany kisoa kristianina kisoa hijanona ao kristianina kisoa ve ianao sa hijanona ao kristianina tena izy kristianina tena izy kristianina masina mampahery anareo tsy teny mianata hanampo isan'ny tekona mampahery anareo sy tafy ny fahamasinana ho mendrika an'Andriamanitra ary ho fiangonana masina isika rehetra tsy amin'izao ihany no masina fa manantena koa isika fa ho masina mandra-piavy ny tompo hitsara ny velona sy ny maty ary indray ianao ao amin'ny fanjakany rahatra izay dia kristianina masina ianao ary dia olo masina teny mbola velona ianao zany dia olo masina fa aza miandro maty vao atao hoe olo masina tsy miandro fepetra sy fitsipika maro samihafa fa teny mbola ianao velona zao dia olo masina dia arabaotra ny akaikina hoe arabaina mason-da na masom-bavy alefa arabaina anao masom-bavy iaintro zay le izy arabaina ry masom-bavy sy mason-da isa zay mirary soantsika rehetra samy ho tahin'Andriamanitra amen